ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomiarahaba antsika riavako tratrity alatsinainy fa 20 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko 5 Luka toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha-iraika ambin'ny folo. Luka toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha-iraika ambin'ny folo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Araha ny fanizina taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farehany Genesarety Jesosy. Ary nahita sampy kely roa nijanona teo tsesiny fare izy. Fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sampy kely anankiray izy any Simona izy. Dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsampy kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary efa nitsahatra niteny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazoana hazan-drano. Fa Simona namalika nanao hoe, tompoko, nandritry ny alina nefa kelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia alatsaka ihany ny arato. Ary rehefa natao izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sampy kely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary nofenoiny ny sampy kely ka efa saika miditra. Rehefa hitan'i Simona Petera izany dia niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nanao hoe, tompoko, miala amiko fa olo-meloka aho. Fa talanjona izy izay rehetra teo aminy noho ny haben'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak' Zebedeo izay niombon-draha raha tamin'i Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona, aza matahotra hatramin'izao. Ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sampy keliny dia niantarety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny filazantsara sinoptika no mitantara ity fahagagana nataon'i Jesosy izay nampahazahoana Jesosy hazan-drano betsaka ireto mpianana ireto. Fa mampiavaka azy amin'ny Luka dia i Luka mampifamatotra azy amin'ny antso na apôstôly amin'ny Petera. Izany hoe amin'ny Luka dia vokatry ny fihaonan'i Jesosy tamin'ny Petera no nahatonga ilay hazan-drano be dia be. Izany hoe fifanenan'i Jesosy sy ny Petera no niteraka ilay fomba niantsoan'i Jesosy an'i Petera ity fahagagana ity. Amin'ny Luka, amin'ny Marka sy Matteo dia misy fahasamihafa kely ihany. Fa raha ohatra ka mijery ny votoatin'ilay tantara isika, tapany voalohany dia Jesosy aloha mitory-teny. Jesosy mitory-teny ary eny amoron-dranomasina dia mipetraka ao anaty sampy kelin'i Petera, izany hoe ny vahoaka eny amin'ny plage, Jesosy kosa ao anatin'ity sampy kelin'i Petera, sampy kelin'ity tambanivohitra. Ary dia mampianatra ny olona izy. Ny haino azy ny vahoaka, ny haino ny tenin'Andriamanitra ny vahoaka. Ary dia rehefa vita ilay fampianarana dia hoy Jesosy tamin'i Petera, mandehana milalina ianao ary soa amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazoanao hazan-drano. Dia teo no nisehony tantara. Zavatra roa lehibe no azontsika tsoahina amin'ny herim-panahy amin'ity Luka toko 5 ity. Ny voalohany dia mandrakariva ny olombelona dia be fahamaliana amin'Andriamanitra. Petera be fahamaliana amin'ny Jesosy. Jesosy ny teny taminy manao hoe, vao avy nitory teny Jesosy, nanazava Jesosy, nitory ny tenin'Andriamanitra. Ary dia rehefa hoe Petera ny tenenin'i Jesosy hoe, mandrosoa ataovy amin'ny alatsao amin'ny alina ny arato e. Dia Petera nandà mafy. Tsy hatry ny ala tamin'ny fahalalam-pomba moa izany hoe tompoko efa alina ngezay nefa niasa. Ary honompoko vinao koa moa ny hoe misy olona manarato amin'ny atoandro.
nanomboko ovinany misy olona manarato amin'ny trondro amin'ny alina no azo ny mpanarato amin'ny alina satria amin'ny alina de mampiasa jiro de rehefa amin'ny alina iny dia misy jiro de manatona reny azavana iny ny trondro dia tsipy ny arato de raisiny fa tsisy olona manarato amin'ny atoandro tsy mahazatra loatra ka iny dia ataonao Jesosy tsy nazava an'izay moa Petera fa nasehony fotsiny hoe efa natao zay tokony natao Jesosy fa tsy nahazo ninninona de ianao ndray ve no miteny eto hoe ngamo ianao mpanarato fa ngamo ianao mahafantatra ilay toetra ratsy tsy mpitory-teny ve no mahazatra anao tsy zay ve no resahanao inona no idiranao amin'ny fanaratona efa vizaka zay efa nanao zay tokony natao rehetra asanay io raha vakinina amin'ny fomba maha olombelona fotsiny zao kanefa moa ianao ny teny satria vo avy ny hain'ny tori-teninao vo avy ny hain'ny fampianaranao aleo alao arana alatsaka ihany miaraka ary dia rehefa nataony zany de hoe ny filazan'ny Lukazy hoe nahazo hazan-drano be izy ka efa nisitritra ny aratony de afako Jesosy zay tia atsika Jesosy zay mamela heloka atsika Jesosy zay zanak'Andriamanitra dia mahafantatra ny volantsika zay amin'ny Luka mahafantatra ny tsy fananatsika sy ny tsy fahabentsika mihitsy aza Jesosy mahalala any zany Jesosy tsy atorony zany mihitsy ary ity tantara tena de maneho mihitsy hoe nampiasain'i Jesosy ny zambokely Petera nitoriana teny Jesosy zay io fa tonga manatona Jesosy mihitsy ny manatona lay tsy fananany Petera tsy Petera nanatona any Jesosy fa Jesosy nanatona lay fahantrany Petera ary zay Andriamanitra nanaiky nanatona ny fahatrantsika ary tsy vitany hoe nanatona lay fahatrantsika mihitsy fa niraisin'Andriamanitra ho fahantrany mihitsy lay fahantratsika satria mantsy heveritsika ho hivelantsika Andriamanitra satria Andriamanitra tompony zao rehetra zao mahay ny zavatra rehetra mpanjaka te heveritsika ho any ivelan'ny tenantsika mihitsy Andriamanitra na heveritsika ho any ivelan'ny fiainantsika Andriamanitra io de toetsaina malagasy nentim-paharazana indraindray amin'ny toetsaina malagasy nentim-paharazana de indraindray ny olona mety malagasy dia zany Andriamanitra zany lavitra be lavitra ny an-danitra ny amin'ny tsy hita maso tsy azo saintsaina zay Andriamanitra any an-tapon'ny loha de ay zany an-danitra ny an-tapon'ny loha ary zay no mahatonga azy hoe amin'ny fivavahana malagasy ara de misy ny antsoiny hoe miantso Andriamanitra fafana zany antsoina Andriamanitra vo eo izy ary io nalaina ny tromba ohatra amin'ny tromba dia fanao mihitsy ny miantso tromba ny tromba ao anatin'ny olona anankiray fa mila foazina mila antsoina misy fomba isan-karazany iantsona an'Andriamanitra vo eo vo antsona lay hoe zanahary tonono zany lay tromba dia antsoina mihitsy vo eo antsoina iangavinany misy fomba isan-karazany vo eo izy de indraindray zany rehefa amin'ny kristiana dia indraindray manana an'izay toetsainy zay amin'ny fiheveran'Andriamanitra isika indraindray na ny famadina raha fantatrareo fa rehefa amin'ny alina melon'ny hiadina fasolaovana ny famadina dia antsoina koa ny razana hoe tongava daholo fa akanareo zahay hofinosonareo de antsoina ny alina iny aza misy mandehandesiny taksa zany hoe fomba fanaony malagasy mihitsy mieritritra hoe ny Andriamanitra zay ninony lay Andriamanitra sampy zany na lay fanahy dia lavitra azy lavitra be mila antsoina mila sina fomba anka indraindray na dia ao anatin'ny toetsaina kristiana ary dia indraindray mandrakariva heveriny fa mbola izay ihany lay Andriamanitra rainy Jesosy heveriny fa Jesosy de mbola any ivelan'ny fiainany mbola mila iangaviana mbola mila antsoina andraindray mbola mety mila fomba mihitsy aniny any am-piangonana mo mila manao an'izao inge mila zao mila tao zay vo mamaly io Andriamanitra io fa ahitsiny lioko zay fomba fijerintsika zay manao hoe Andriamanitra no efa nanatona anao Andriamanitra nanatona ny fahantranao nanakaiky ny fahantranao nitafy ny fahantranao nahita ny tsy fahampianao saingy zao ny olona de zao gaga izy rehefa manatona azy Andriamanitra aminy dia sarotra eritreretiny zany hoe Andriamanitra nanatona azy zany lavin'ny olona zay olioka
tsy eken'ny olona zay tsy eken'ny sain'ny olona zay hoe Andriamanitra manatona manaiky-tafy ny fanotran'ny olona zay amin'ny olona Andriamanitra lavitra atosiky ny olona mandrakariva Andriamanitra zay no seho an'ny lioka eto zay toetsaina zadonona fa lioka dia nanohatra ho an'ny paganao kretianina zany hoe nanohatra ho an'ireo jentilisa niova kristianina amin'ny grika na amin'ireo jentilisa kristianina zany niova kristianina ny koritianina ny galatianina ny efesianina ny kolosianina sy ny sisa rehetra dia zao zany Andriamanitra zany dia any Olympe any amin'ny toerana misy azy manokana any zany manana communauté manokana zany Andriamanitra zany any izy mitondra ny fiainany zanak'olombelona ny olombelona kosa ity atany ataony reny Andriamanitra reny kilalao aza raha eo amin'ireo ataontsika hoe tantaran'ny mythologie grecque na ny mythologie romanina koa aza dia zay Andriamanitra ary tsy mahagaga lioka raha manazava amin'reto jios areto jentilisa niova kristianina reo hoe tsy zay ny Andriamanitra nge tsy hoe monina any Olympe Andriamanitra nge io sampo-tomponareo nge Andriamanitra nge tsy hoe any de lavitra de mijery ny fahoriana reo fotsiny eo fa lay Andriamanitra nge io fa nitafy io fa nanakaiky io fa niara-monina ary monina ao am'le lakana kely mindrana le lakana kely lakany fahantrana lakany tsy fahombiazana lakany tsy nahazona ninina io idiran'i Jesosy ary lay tsy fahombiazany petegana andritry ny alina lay fahareseny petegana andritry ny alina mihitsy ary de zao niraisin'i Jesosy anazy zay dikany hoe niditra atao am'le lakana izy niraisin'i Jesosy nitsofohan'i Jesosy mihitsy lay tsy fahombiazany petera nitsofohany nidiran'i Jesosy saingy zao nilavy ny petera lay izy izy petera hoe inona moa idiranao amin'ny tsy fahombiazako fahombiazanao mety aminao fa zao avelao asy ny fahoriako efa nataoko zay azoko natao ary zay mandrakarivo zay hambo izay ndraindray ny mahatonga ny kristianina tsy manatona an'Andriamanitra everiny kristianina fa zan'Andriamanitra zany tsisy idirany eo amin'ny fiainana ndraindray dia te aleo tena ny kristianina satria ny kristianina tsy sy ny kristianina moa fa ny olombelona amin'ny ankapobeny te aleo tena tsy mila an'Andriamanitra te aleo tena tsy te hiankina amin'iza na amin'iza te hitondra rery ny fiainana ary dia zay mahatonga azy reraka indraindray satria te hitondra rery le faharesena te hitondra rery le fahakiviana ody any tokantrano petera vady aman-janaka miandry sakafo vady aman-janaka miandry vokatra saingy nody tsy nisy nina hany ka dia ny hainy ny toritenin'i Jesosy teo amoron-drano eritreritra hoe inona zany zao no entanana tokantrano tia nitondra na dia trondro madinika aza dia mbola lasa nyeritreritra saingy nidiran'i Jesosy zay fa rehefa nidiran'i Jesosy dia zao nandà mafy hoe inona nidiranao amin'ny fiainako Jesosy avelao aleo tena rery ary io dia toetran'ny olombelona mihitsy lay faniliana an'Andriamanitra Andriamanitra te anakaiky Andriamanitra te hitondra ny fiainan'ny olona fa ny olombelona dia zao te handeha rery amin'ny fiainana hitantsika ao amin'ny Genesis toko 7 hitantsika amin'ny tantaran'ilay zanaka Adala lay fanoharana hoe ny olombelona dia te aleo tena tsy te hiankina amin'Andriamanitra saingy no le toriteny tary aloha de no le tenin'i Jesosy zay toy ny valanenina ary mandrakariva angeza itsika efa mitotototo atsiaroa zay vao miainy ny tenin'Andriamanitra efa voadona atsiaroa efa avy mandeha makatsy makaroa mitady vahaolana atsiaroa zay vao eny ary te apetrako amin'Andriamanitra ty efa nitsabo aho efa nitady vola efa nisambotra efa nanao an'izao eny tsy nety daholo eny hoana reo moa zany hoe ndao hivavaka ka de mandeha mivavaka ndraindray farahalanenina tahak'izay amintsika ny toeran'Andriamanitra fa tsy mampaninona an' Jesosy ny mandray zay toerana izay no antodiany ety hialanenina ary zay na le eny ety farasafidy zay ny amintsika olombelona te farasafidy ndraindray efa tonga ao anatin'ny tsy fahombiazana amin'ny fandimby efa tonga ao anatin'ny antsany fady sy mpanantenana ndraindray vao sy tomin'ny tompo aty ngely lalany fa tsy mampanina an' Jesosy zany tsy mandatsy amin'izany mihitsy Jesosy zay mihitsy no antondeha ny fantanjany tsy mampanina an' Jesosy zany ny mampanina an' Jesosy dia zao ianao tsy nandray azy mihitsy fa na inona amin'ny fotoana natonanao azy teo eo foana Jesosy tsy mandatsy ary dia na efa eo anoloana ny fahafatesana azy mbola tsy mampanina an' Jesosy ihany hitantsika lay reo lehilahy anakoa leo jiolahy anakoa niaraka anombola tamin'i Jesosy tamin'ny azy fijaliana efa eo anatrehany fahafatesana efa eo anoloana ny fahafatesana zay vao niona tamin'i Jesosy
fa tsy nampaninona ny Jesosy mihitsy za Jesosy tsy nandata tsy naneso tsy mampaninona Jesosy za zay mihitsy no andrasan'i Jesosy zay no andrasan'i Jesosy hoe amin'ny fotoana rehetra de zao miezaka manatona ny olona mandrakariva revako eto dia nanaiky Jesosy niantrano tao amin'ny Petera tao amin'ny lakan'ny Petera niantrano tao amin'ny fahantrano Petera de ny faharoa lehibe zay aseho an'lioka de zao rehefa nanaiky Petera de tonga ny vokatra ary ny dikany teny hoe tritra ny arato de milaza hoe betsaka mihoatra noho zay nieritreretana betsaka mihoatra noho zay nieritreretana mihoatra noho zay zaka zay ny dikany teny hoe tritra lay arato milaza fahabetsahana milaza betsaka lavitra noho zay zaka azy adia zay mahatonga ny tompo eto ny teny manazava tamin'ny Petera miara-tsao amin'ny lalina ny aratonao miavako malala ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tia ny lioka ho takaritsika de fahafenona manoloana ny fanosehantsika n'Andriamanitra manoloana ny fanoliantsika n'Andriamanitra manoloana ny didoditsika tsy mety anaiky ny baiko n'Andriamanitra manoloana ny didoditsika tsy mety ampetrano an'Andriamanitra manoloana ny amafisampotsika tsy mety iaino an'Andriamanitra araka an'Andriamanitra de zao asehon'Andriamanitra fa fahafenona izy asehon'Andriamanitra fa fahafenona izy fanondrampo izy ary dia zay natonga ny Petera ny teny manao hoe tompoko miala fa olomeloka inona ny maha olomeloka ny Petera satria ny tao am-pony tsy finoana satria ny tao am-pony ny tsara milohan'i Jesosy aza sanatria ho tsy mahavita na inona satria no eritreretin'ny Petera ho latsa-danja noho izy Jesosy hoe inona ny vitan'i Jesosy zay natonga azy ny teny hoe olomeloka revako malala impiry moa Andriamanitra sy nanao zavatra teo amin'ny fiainantsika impiry Andriamanitra tsy efa naneo fahagagana tao amin'ny fiainantsika nameno mihoatra lavitra zay niritsika ary impiry no tsy saiki tritra ny aratontsika teo amin'ny fitahin'Andriamanitra fa impiry tsika ny mba natsiary fibebahana ny teny tahaka ny Petera hoe olomeloka tompo olomeloka satria misy fotoana nanaiky any aho ny sitraponao saingy zao rehefa nahavokatra tsy nisaotra misy fahagagana maro isan-karazany marina fa tsy mety ho fahagagana arak'izay hitantsika azy zao fa misy endrika maro samihafa ny fahagagana be dehibe ny fahagagana ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ho an'izay mijery ny fahagagana amin'ny finoana kosa aloha de na ny fiainana isan'andro ary de efa fahagagana tsy miova Andriamanitra misy fahagagana mandrakariva marina fa tsy fahagagana ak'izay mety eritreretana hoe ohatran'izao fa najerena de zao ny fiainantsika fahagagana matory anao andro alina de mifoha anao maraina de efa fahagagana zay bokony Jeremia mpaminany no zany dia eo Petera de nahatsiaro ny tsy fahatanterahany nahatsiaro ny mahampanota azy tianyka tenena de zao manao hoe rehefa mifanena am' Jesosy ianao de rono mitranga mahatsiaro aloha voalohany indrindra mahampanota anao Jesosy mamangy mitsidika anao de maneho ny fitiavany sy ny fanondram-pony manao zava mahagaga tsy azonao eritreretana tsy lay fahagagana mirakla amin'ny eritreretintsika hoe Jesosy mazisy any sanatriany vava tsy zay loatra fa lay fahagagam-pahasoavana mahatonga anao atsiaro ny Andriamanitra azy dia eo Jesosy fa ny faharoa de zao rehefa eo Jesosy de mahatonga fanolora-tena mahatonga fahatsapatena ho tsy mendrika mahatonga fahatsapatena te hiavao mahatsiaro rehefa mifanojo am' Jesosy anao de zao mahatonga fibebahana atsika ihany amin'io de indroa Petera no mifanojo tamin'i Jesosy atsika rehefa nombona rehefa nitsarainy Jesosy niteny tamin'ny Petera manao hoe zay anao ange ny alina mbola tsy hanino akory ny koa de andahy niteny anao rehefa nivoadovoady Petera fa tsy andao an' Jesosy dia olo io ka manao hoe rehefa nijery any Petera Jesosy na maromana kokoa rehefa nifampijery Jesosy Petera rehefa nijereny Jesosy Petera de nahatsiaro hoe diso aho indroa Petera zany io amin'io ka no nifanojo tamin'i Jesosy ndray eo amoron'ny ranon'ny Galily
tao anatin'ny fanamarina tena ary tao amin'ny fotoanany tsaraman' Jesosy tao anatin'ny fanadononany voadina tao tamin' Jesosy ry havako ny fifanenan'ny olona am' Jesosy de zao mahatonga fahatsiarovatena mahatonga fandinihatena mahatonga fibebahana mahatonga fanetretena fantatry Petera fa ny fahavokarany ny asany ny aratony de zao tsy avy aminy fa avy any Jesosy impirimpiry moa tsika ry havako malala mahavokatra omeny Jesosy fa impirimpiry no sotra impirimpiry no bebaka ary de asehoan'io ka fa ny afara tamina mission zany ny afara tamina asa zany le fahagaga nataon'i Jesosy zany dia tsy hoe nahatonga rehefa nahazo trondro be dehibe Petera de nanao grillade tany an-trano de faly ny vady aman-janany de faly ny olona rehetra tsy nijanona tam'izay le fahagaga nataon'i Jesosy tsy hoe nijanona ho fahafinareta naranofo ihany tsy hoe nijanona fahafinareta-pianakaviana ihany zay mazava ho azy tsy maintsy ho misy zay fa nahatonga inona le izy nahatonga mission nahatonga asa ary nyteny tam Petera izy manao hoe manomboko zao de zao olona kosa no azonao ary tena avelany Petera ny aratony fa niaraka tamin' Jesosy zay ny dikany fahagagana raha ohatra ka misy fahagagana ataon'Andriamanitra mivenantsika de zao tsy fahagagana ho amin'ny fahagagana fotsiny ka mahatonga amy tanàka manao hoe tena mamaly vavak'Andriamanitra de zay ihany fa ny fahagagana raha manao fahagagana Andriamanitra de ny tanjony de zao mahatonga fibebahana fa tsy mahatonga freareana rehefa manao fahagagana Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy mahatonga anao ireare amin'ny mpiarabela aminy hoe za nahazo zavatra be dehibe ohatr' zao za nahazo an'ity za nahazo an'ity za tonga ohatr' zao ka mahatonga anao anitsaka ny namanao na ireare amin'ny namanao tsy zay ny dikany fahagagana fa ny fahagagana mahatonga fiavaozam-panahy mahatonga fibebahana mahatonga fanetretena zay ny antony fahagagana ataon'Andriamanitra ary raha tsisy ny fahagagana de zao am'izay mety ho andrasanao de zao amboary aloha ny fonao fa sao de zavatra ireareanao ny angatahanao fahagagana amin'Andriamanitra sao de ampireareanao fa tsy ametraka an'Andriamanitra ho tomponao sao de atonga anao tsy hitonga fibebahana fa hitonga fisarahana amin'Andriamanitra indray aza zanatry fa rehefa tonga le asa mahagagana ataon'Andriamanitra de zao zany le zavatra fahasoavana le fitaina ataon'Andriamanitra de nahatonga inona nahatonga andraikitra vaovao nahatonga adidy nahatonga asa nahatonga fiavaozana nahatonga fiovana satamitsy azy afaka malala vaovao ny herinandro raha tsy naintsika an'io momba ny fahagagana nataon'i Jesosy ny vatso anao amty herinandro ty vao manomboka ny herinandro inona ny afatra efa nanaiky hitafy zay mety ho tsy fahombiazanao Jesosy tsy any amy tsy fahombiazanao zany ny masonao fa any amin'ny ho avy inona ny mission tiany Jesosy ataonao tsy io tsy fanananao io ny zava-dehibe tsy ho mahory anao ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe de zao ny fanekenao hanao zay tian'Andriamanitra mpanaovina anao rehefa iva io olanao io iva ihany mino fa ny tompo eo iva ihany fa izao raha miva io move anaiky io mpanarato-olona raha miva io move manaiky io vasata hoe manomboko zao a Jesosy de anompo anao manomboko zao a Jesosy de hiaraka aminao manaiky io vasata ve io zany de mahatoky ary fa eo akaikinao Jesosy efa metrano omponao izy mitondra ny tsy fahombiazanao izy hanjariany zany ho fahombiazana fa apetrao aminy zavatra rehetra eo izy eno ny teniny ary aza be famalina fa haraony sitrapon'Andriamanitra metesa hanaraka ny baikina ivavaksika tompo ao misaotra anao zahay no ny amin'ny solatrao masina mitantara aminay ny fahagagana zay nataonao tompo ndraindray tokoa zahay te hibaiko anao nandray ny zavatra tianay atao no tianay ataonao nandray ny sitraponay no terenay ho sitraponao nandray ary zay miavona tsy te handray anao tsy te hampetrano anao mihoatra noho zany raha nandray zay manilika anao mifona tompo am'izao herinandro vaovao zao de meteza hiaraka aminay meteza hitoetra atao amy sambokelinay de ny tokantranonay ny asanay ny fanirinay
ny tsy fahombiazana efa nentinay atao amin'ny azy, efa nentinao atao amin'ny azy fijaliana. De tahi tompo mba havokatra ny asanay, mba hotritra ny aratonay, hotritra ny fahasoavana omenao anay. Ary raha omena rehefa mandray zany zay Jesoa, de ataovy mahay misaotra anao, ataovy mahay miankohako eo aminao, fa ianao ny loharan'ny fitahina sy ny fahasoavana. Ataovy vokatra ny asan'ny tananay. Ampiasao zahay io fiasan'ny fahasoavana, de mitahi anay am'ty herinandro ty, mififaliany zahay, mifedanam-po. Ataovy fiasana angady marany teo am-pelantananao. Manahaka n'herinandro vaovao ambany fitahinao zay tompo, mba herinandro ny fahavokarana, herinandro ifanenanay aminao, herinandro iombonanay aminao, herinandro iavozanay sy tantananao anay. Tahi tompo reo mpanala fanadinana baccalauréat, mamakivaky ity herinandro ty, me fahazavan-tsaina, me fahalalana, me fahombiazana, ary taio ilamina tsaka sy andavany ny fanadinana. Saotra Jesoa. Amen.